Aversika fa masina izy. Fanatrehanao ihany Jesosy, eo ihany Andriamanitra mamety aho. Eo amin'ny fanatrehanao ihany Jesosy eo no mahatsara ny foko. Eo amin'ny fanatrehanao ihany Jesosy eo no mamety aho. Misaotra ny amin'ny fitiavana, misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavana nomenao anay. Fitiavana tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Tsy mijery ny faiblesse anay na dia tsy tanteraka ary izay Andriamanitra dia tianao foana izay. Dia izay koa Jesosy tena hoe izay fotsiny ao an-tsainay hoe na inona tranga amin'ny fiainanay dia ny fitiavanao anay Andriamanitra dia ampy anay. Ny famonjenao anay Jesosy io izany ny arena be anay Jesosy. Ny fitiavana natolotra ao anay Jesosy. Izany tena hoe arena ho anay. Ka na inona Tompo mitranga amin'ny fiainanay na tsy ho takatry ny sainay aza Jesosy dia izay ity anao.
erisika. Fantatro izay loko sy ny fitiavana, sy ny fitiavana. Iadana ny foko, iadana ny foko, misintanya, misintanya. Mety hiovy zao rehetra zao. Mety hiovy zao rehetra zao. Afatsy anao Jesosy eo. Tompo afatsy anao, ianao tirai tsy miova, fa mandraky izay tiai anao, ianao fona, ianao fona, izao rehetra izao. Tombola tianao, ianao tiai tsy miova, fa mandraky izay tiai anao, ianao fona, ianao fona, izao rehetra izao. Tombola misaotra Jesosy raha mbola misy ny teny afaka ankasitrahana ianao mihoatra noho izany hoe misaotra izany Jesosy dia holazainay amin'ny vavanay. Mankasitraka Tompo, misaotra ny amin'ny récupération ataonao aminay foana isan'andro isan'andro. Ianao ilay Andriamanitra mamindra fo, ianao ilay Andriamanitra tena hoe tia fotsontsotro izao. Misaotra Jesosy mankasitraka anao izay. Ianao Andriamanitra mbola matoy izao anay, ianao no mbola manangana anay. Misaotra fa mbola afaka hanitsy anay indray ianao androany amin'ny teninao. Misaotra Jesosy fa mbola fotoana fahanao manamboatra anay indray androany. Tia ny tenanay Andriamanitra. Manaiky androany hoe amboary indray izay. Ahitsio izay tsy mety Jesosy tsy te anao izay hampalahelo anao intsony izay. Na tia vavanay ty ary Andriamanitra dia ahitsio ny fomba fiteninay, na ny masonay aza Tompo ataovy mahitsy araka amin'ny fomba fijerinao, na ny fiainonay aoka Jesosy tena hoe ahitsy tahaka amin'ny fiainonao. Raha mbola afaka mihetsika ny tananay dia hanandratanay anao zany. Raha mbola afaka misainsainy izay Jesosy tena hoe tsy hanaovanay zavatra tsisy dikany Andriamanitra fa isaina ny fahatsaranao, isaina ny fahalebiazanao. Alleluia. 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 Ni masuku no ipansinanao
aza-pidiana ny tananao fasandrato an Jesosy amin'izao fotoan'izao. Teneny hoe za Jesosy mino ny fiasanao amin'ny fiainako. Tsy mila fotoana lava ianao Jesosy raha hanovana fa androany dia afaka miova ny zavatra rehetra. Teny raha ihany aloako ny vavanao Jesosy dia mety ny zavatra rehetra. Ndao amin'ny finoana no anaovantsika izany vavaka izany hoe za Jesosy androany ilay tsy mody tahaka ny natongavako teto fa mody amin'ny fiovana izay efa tiana ho tanteraka efa hatramin'ny ela fa androany hatanterahana Andriamanitra dia afaka miteny androany hoe Tompo ianao no antony. Aleluia. Ary ianao no miazona Andriamanitra tsara indrindra ary tsy misy marombaka izay ampelantananao Jesosy fa hatramin'izay dia efa ianao Andriamanitra. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sandrato mivavaka ao amin'izao fotoan'izao. Aleluia. Ataovy tena hita ao anatin'ny fanangananao tanana mihitsy ny etaetanao te hiova, te hovain'Andriamanitra indray amin'ity fotoana ity. Aleluia. Oh, Tompo ianao no antony velomako. Tompo ianao no matoizao no arinao itovy endrika aminao. Asa raha ataon'ny tanao sady irao zany. Tompo ianao no antony velomako. Tompo no matoizao no arinao itovy endrika aminao. No arinao itovy endrika aminao. No arinao itovy endrika aminao. Misy tantara anankiray zay anairako ny finoanao, anairako anao mba hijoro amin'ny finoana rehefa tonga eo miaraka amin'ny Jesosy. Amin'ny filazantsarany Jaona toko 7 eo dia misy tantarana jamba anankiray. Rehefa nahita anazy ny olona, nahita anazy ny mpianatra, nahita anazy ny manodidina dia niteny ny rehetra hoe iza ny nanao fahotana na hoe iza ny diso. Fa Jesosy rehefa nahita anazy dia ny zavatra atao am-pony Jesosy dia izao hoe tsy maintsy maneho ny voninahitran'Andriamanitra ny fisiany eo. Andriamanitra rehefa mahita fahajambana dia mahita ny voninahitran'Andriamanitra tsy maintsy miseho. Andriamanitra rehefa mahita antsika dia mahita ny voninahitran'Andriamanitra tsy maintsy miseho. Fa izao kosa nefa aza tonoiny ity zavatra ity fa rehefa maka Jaona toko 7 ianao dia ahita fa rehefa nasiany Jesosy feta ny masony dia tsy Jesosy no baby anazy tany amin'ny rano anasana ilay izy. Satria misy hetsika tsy maintsy ataoko mba hatanteraka, mba hatanteran'ilay sitrapon'Andriamanitra. Andeha ataontsika hoe tahaka n'ilay lehilahy nasiana nanasany masony teny amin'ny rano no ezaka andrasan'Andriamanitra anao, anangana ny tananao anambarana fa tena hoe mino ianao fa androany dia afaka miova ny zavatra rehetra. Tsy olo-kafa naseny Jesosy nanasany tarehany, tsy hoe olo-kafa ny rahan'i Jesosy aka rano anasany tarehany, fa izy mihitsy no nasiana ny batany tenany nakeny amin'ilay rano anankiray, nasiana ny sasan'ilay izy. Satria Andriamanitra te hahita finoana ao ambadiky ny teny zare. Tsy mahazatra isan'andro zany hoe misy olona miteny anao hoe sasao ny tarehanao dia iverina, tsara lavitra noho ny teo. Fa izay mihitsy ilay hoe Andriamanitra koa rehefa miteny tsy voatery takatry ny saintsika. Ary tsy ny saintsika mahatakatra manova zavatra, fa mifontsika mino isan'andro. Lasa fahotana ny hetsika anankiray raha ohatra ka tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Izay mahatonga ten'Andriamanitra milaza hoe atompoko ny iraketako ny teninao. Rehefa velona anatin'ny fonao ny ten'Andriamanitra, zaka ny teny anankiray ianao hoe aleluia, miteny ianao Jesosy dia za mpakatò zany. Satria nisy endrika atao tsy nitovy tamin'ny endrika tian'Andriamanitra natongavana, maso jamba, dia tsy maintsy nisy tenin'Andriamanitra niditra, dia ny sasana ny araka tamin'ny finoana, dia ny verina araka ilay tian'Andriamanitra natongavana. Raha mino an'izany ianao atsangano ny tanao ndao tsika hivavaka. Teneny hoe Jesosy mety sy ranao mankany amin'ny rano ao amin'izao fotoan'izao. Fa za kosa Andriamanitra manangana ny tanako mariky ny finoako fa miaraka aminah ianao. Ary fantatro fa ny fanafahana an'Andriamanitra tsy miandry fotoana hafa. Fa za Andriamanitra ny andrasana tahaka n'ilay lehilahy sananasa tarehy. Jesosy ny olona rehetra mety hiteny hoe zay impiry ianao no manasa tarehy isan'andro tsy miova ilay izy fa maninona rehefa misy olona miteny anankiray Jesosy eo. Satria fantatra fa tsy olona no miteny aminay, fa ianao Kristy no miteny aminay tsirairay avy. Ary androany dia afaka manamafy izay hoe ianao no antony Tompo. Ny antom-pahiratany jambo tsy ny fotaka, ny antom-pahiratany jambo dia ianao Kristy. Ny antom-pivan'ny fiainanay
tsy ho an'ny tenanay, tsy ho an'ny olona, tsy ho an'ny fiarahamonina, fa ho anao Jesosy, ilay tompony tompo sy mpanjakampanjaka, ka afaka niteny izay hoe Tompo ô ianao no antony velomako, Tompo ô ianao no matoizao no arinao aho hitovy endrika aminao. Tsika rehetra Tompo ô ianao no antony velomako, Tompo ô ianao no matoizao no arinao hitovy endrika aminao, no arinao hitovy endrika aminao. Lasao mihitsy hoe no arinao hitovy endrika aminao. Alleluia. Andao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy amin'ny finoana, raha afaka mika alleluia mafy ianao ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Alleluia. Tovy mafy ny tiaka ao an'i Jesosy ary dia mahazo ho toerana indray a mandroso tompoka. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany ny joroko vavolombelona eto. Lavalava ilay izy fa afoiziko fa ilay tena enga nefa ny fanahy masina no anambara izay tiany ho ambara amintsika tsara fa mino fa araka ny teny hoe mahasoa antsika ny tena verina misaotra an'ireo fijoroana vavolombelona tamin'ny heriny, satria natsapa hoe misy zavatra tokony hijoroako koa amin'ny zavatra ny ainana hatramin'izay ny onana tamin'i Jesosy Kristy. Raha ny fiainana dia be dia be ny zavatra vita tany aloha fa tena hoe natsapa fa tena hoe novan'i Jesosy, tena mpiazakazahana teny. Ary mbola misy dingana koa tao anatin'ilay hoe fanandray an'i Jesosy dia mbola misy dingana foana miaraka amin'ny Jesosy. Tsy hoe mifarana teo ny fiarana amin'ny Jesosy fa mbola mitohy foana satria tsika tsy tanteraka. Dia tamin'izany fotoana izany ilay tamin'ny 2011 no nandray an'i Jesosy dia mbola niaina tao anatin'ny fiainan'izao tontolo izao. Efa nandray an'i Jesosy fa mbola niaina fiainan'izao tontolo izao. Dia tsapako taty aoriana ina ny antony sy nahita an'ireo namana ihany koa mbola miaina hoe efa nandray an'i Jesosy nefa mbola miaina amin'izao tontolo izao. Satria tsy vita ilay mandray an'i Jesosy fotsiny ilay izy, fa ilay hoe manome an'i Jesosy mihitsy ilay fiainana mihitsy. Dia tamin'izay tsy mbola ampy ilay information hoe inona ilay tian'i Jesosy hitaritana anahy. Satria ilay ny fiainana tany aloha dia izay information niainako tany no ekeko fa marina. Fa rehefa nandray an'i Jesosy vao vetivety dia kely ilay fotoana dia mbola niaina tao anatiny ilay fiainan'izao tontolo izao, satria mbola tsy feno ilay tenin'Andriamanitra tato ananko izay nirenovele ny saiko sy ny momba na rehetra. Fa teo natsapako hoe tsy mamehy tsiny rehetrarehetra raha ohatra hoe mbola misy na efa nanome an'i Jesosy izy ny fiainany fa mbola tafiditra ao anatin'izany fiainana izany. Tiako tenena fisotrotoka, fitsangajangana, lainga sy ny rehetrarehetra. Ilay izy kay ny tena marina dia tsy fampiny ny teny ao anatintsika, mandresy lahatra antsika, satria ilay teny nitaizantsika tany aloha no nitaiza hatramin'ny fahazazantsika, hatramin'ny taizan'ny papa sy maman, ny fianarana, ny fiara-mianatra ireny raisitsika amin'ny information fa mety. Fa rehefa nandray an'i Jesosy dia nanomboka teo indray ny processus vaovao, teo niditra anatin'ilay hoe fiainam-pivebahana marina, nanomboka niditra n'ireo programmation, niditra ny information vaovao dia ny tenin'Andriamanitra. Tiako tenena hoe tao anatin'izay fotoana izay nanomboka izany aina tao anatin'izany hoe rongony, toka, sigara, ropakesy tapany isan'andro, rongony izay atao anatin'ny sport nefa miaina amin'izany zavatra izany. Ary anisan'ny mba tena hoe ao am-po izany mba hitondra ho an'ny zalahy ao anatin'ny sport hoe diso ilay lalana. Dia mino fa misy maheno any zalahy hoe maninona ilay riny tsy izaho mbola miaraka amin'ny zalahy fa tsy manao fanao-ntsony. Tsy fantatro fa izay ny programan'ny tompo. Tiako tenena hoe nirahana izany amin'izao fotoana izao. Nisy fotoana tsy nananamana ntsony rehefa nandray an'i Jesosy, tsy hitako ntsony. Hay Jesosy mihitsy no mandeha miditra ao anatin'ilay fiainako satria nanaiky azy dia nisorany tao dia nirestore eny. Dia avy eo nefa mbola naveriny ao anatin'ilay toerana indray hitondra an'ilay fahazavana izay omeny. Aza gaga nareo raha ohatra ka nisy fotoana nareo tsy nananamana ntsony rehefa niaraka amin'i Jesosy.
ozy izy le mpanompon'Andriamanitra zay hoe vous êtes dans la bonne voie ozy tiako tenena azagaga fa lalana tsara nitondran'i Jesosy atsika satria manana mijery izy amin'ny fo-pitiavana mijery no avintsika zay araka ny teny hoe santatra ihany ozy izy mifanamasina fanamasina nefa raha tsy manana mifanamasina tsika amin'izao nefa ataony hoe santatra ny dika zay zavatra ataoko hoe sombony zany fahalalantsika ny hoe zavatra tsara omanin'Andriamanitra atsika ny aparany dia nandeha ny teny rehefa taty aoriana dia nisy fotoana tena hoe namboarina koa ny fo satria mety hoe afaka tamin'ny toakasigara sy ny rehetra fa toetra koa nefa ny tena anisan'ny zavatra anankiray nisy fotoana rehefa natao ina moa ty erosy amin'ny fisoratam-panambadiana dia faly ariany rehetrarehetra fa ny tantaran'zareo zaho niala tamin'ny sigara toaka dia faly anareo zany zao mahita anao tsy foka soramo le fetsona azy toaka sigara fa ty mbola tsy fantanareo za koa mifokarongona tsy fantanareo zany fa zaho tsy mihinana an'izany tsony fa voninahitra ho an'i Jesosy ny amin'izany fa tsy izany le izy zay nihita ny fiarahamonina miariary fa ratsy fa ny tena marina toetra le izy misy olona tsy mihena an'izany zavatra zany tsy niainako hoe tsy mifoka izy tsy migoka tsy nijangajanga tsy nanino fa zao tsy manana n'le toe-po mila le toetra miova zany ny tena tadiavan'Andriamanitra hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany hoe tsy afaka hitentsika zay tsy mifokatsy ihany le zay ny tena marina indrindra dia toute façon moa tsika tsisy marina fa ny tena marina Jesosy rery ihany no marina ary rehefa miaraka aminy rehefa miditra ao amintsika izy dia mitondra amin'ny fahazavana izy manazava antsika satria izy le fahazavana dia nanomboka tao anatin'izay koa tamin'ny fampianarana hatramin'izay dia hoe tena amboarina fo miainga avy ao amin'ny tokantrano io tonga dia sekoly direct io tena io dia amboarina hoe tsy mety tsony tony fa tena hoe nisy fotoana nampisafidian'ny tompo fa nijoroako vavolombelona teto le izy hoe na ianao andeha amin'ny sitraponao dia tsy fakahita amiko na mandeha amin'ny sitrapoko dia fakahiteny foantsika za matsapa hoe efa betsaka ihany zay nahitako nataon'i Jesosy tamin'ny fiainako izay za tsy mahefa sarobidy amiko le fiombonana aminy isan'andro rehefa marary dia eo izy rehefa faly dia eo izy tena hoe amin'ny lafiny rehetrarehetra tsy haina amin'ny fahafenona na amin'ny fampangana satria Paoly ary niteny an'izay hoe nampianarina ho nona nampianarina ho voky zany hoe fiainantsika io misy miakatra midina amin'ny araka ny ataoko hoe aranofo sy ny ara-pantarina tsy problème zany fa ny tena olana dia tsika tafasaraka amin'ny Jesosy Kristy izay ny tena olana angezabe indrindra dia tamin'io tena sarobidy amiko nampianarina mijery an'io lakroa io foana isaky ny miatrika zavatra hoe tadio fa za efa maty ho anao dia nandeha nisy mission teo hisaorana an'i Jesosy fa nisy asa tonga ho azy zay tsy nametrahana CV fa tonga dia hoe io misy asa dia ataonao ve zaho dia tena zaho tsy manao an'io fa zaho efa nisafidy tena anao asa tena fa ao anareo tsy mahita olona hafa anao azy dia nisy teo fa ianao izy izy no dia toatre tonga hatrany amin'ny fionana tena hoe masomaso ohatr'izao dia tsy nahita olona mihitsy ianareo dia tena fantanareo tsara zany hoe mitady asa zany fa tamin'io tena hoe ohatrany hoe tato anatiko zany hoe tsy tena resy lahatra fa tiako fotsiny hoe ataoko indray le asa fa antohako le asa fa tsy hoe hiasa amin'le orinasa zay miproposeko amin'izany non miasa miaraka amin'izareo fa tao anatin'izay zavatra izay ka nanao an'le asa pour 2 mois teo ngamana izay dia nisy zavatra nampianaran'ny tompo tao aitsika raha efa eto rehefa akaiky miaraka amin'ny vady aman-janaka dia metimety ny zavatra rehetra mety moramora miatrika nyzany hoe le ireo zavatra ampianaran'ny tompo atsika hoe vokatra fanahy fitoerana fahamasiana sy fahamarina nandeha mission tany amin'ny toerana be deaibe tany Beroro antany Meva Katsepy any amin'ny Lakote fantanareo tsara amin'ny fiainana tany za rehefa mandeha mission ohatr'izao taloha manao amin'ny fiainako fa tamin'ny fotoana io natsimbadika ny tompo ny zavatra rehetra tena hoe le environnement niainako hatramin'izay mbola io ihany le environnement fa tsy za tsony le tsy za taloha tsony teo fa tena hoe novan'i Jesosy le approche miaraka tamin'le olona hoe tena satria nahoana nampatsahivany foana hoe za maty satria tsy ezako le izy tiako teneny hoe tamin'ny voalohany za mbola tsy nalalan'i Jesosy dia ozy izy hoe tsy sanareo fidy aho izy fa zany fidy ianareo dia avy eo amintsika amin'izao mahalalani Jesosy
tsy amin'ezaka tsika ihany koa fa mbola manana programa be dia be izy eo amin'ny fiainantsika ao aoriana ao tsy niezaka tsika fa andao fotsiny hanolotra ny fiainantsika zay zany le zatra tsapako teo hoe andao fotsiny lasa lalàna mantsy le izy andeha anao fo andeha mivokatra ny fanahy mba ho tahin'Andriamanitra ny fiainako non tsy izay le izy mandeha ampanotsorana fotsiny tsika manaiky inona nambara tamintsika kardeva ny fahamasinana raha tena fitiavana nomeny Jesosy atsika dia tokony valintsika fitiavana le zatra nomeny atsika dia tehirizina zay mihitsy le zatra hoe sarobidy amin'Andriamanitra ny fitahirizana an'izay nomeny atsika ampitika indrindra hatramin'ny telefona very tamin'izany fotoana zany nalahelo efa mbola koky dia aty Majunga tsy hita le izy any anaty fasika le izy no hita za efa nampionina mifoka hoe efa nampianarina ny onona Jesosy hainao nampianatra ana fitsarana zay mahita an'le telefona ao aoka hita tombontsoa amin'izay fa malahelo fa misy baiboly zay anatiny zay audio io foinoko foana rehefa tsy mahavaky baiboly fa mihaino dia eo mety hiteniten'Andriamanitra dia tena hoe ilaiko le izy Jesosy nefa tsy manenina raha ohatra ka raha ianao no raha perturbation dia tena iran any anjelinao akan'le izy any raha sitraka ao efa ena mbola kaoka ny olona miandra za eo mbola kaoka fa natsapa hoe tsy hitako ny telefona dia nampiana teo amin'izay ilay mianatra manamboatra amin'ny fo amin'ny zavatra zay omena atsika hoe tsy manenina fa bon fa mivavaka kosa ny tena nitsotra taminazy hoe ilaiko le izy fa tena tonga tamin'ny Majunga dia niantsony olona hoe hita le telefona fa le tena hoe any anaty fasika raha tena marina tsy tokony hita le izy fa tena hoe amin'ny fotoana eo amin'izay le zavatra araka ny tenin'ny tompo hoe fanampanekeny Jesosy ny zavatra rehetra hozy izy fa miandry fantatra ny fampisehoana ny zanak'Andriamanitra amin'ny fotoana iny tena hoe nampionina ny foko fa nanankina n'le izy dia tena hoe Jesosy ianao malala dia tena hoe hita le telefona ty telefona ty koa efa nitsahany katikata raha dia tsy avy nanao fototeria fa tsy nanina le telefona tiako tenena hatramin'ny zavatra bitika indrindra rehefa tehirizitsika ho masina eo anatren'Andriamanitra dia tehirizin'Andriamanitra ihany koa le izy satria tsy le afenipenitsika hoe manona ny kody sao dia misy zavatra hita mivady aman-jana ka mety misy zavatra afenipenitsika non tsisy an'izany aloha tena mazava ny zavatra rehetra eo anatren'Andriamanitra raha tena andeha mazava tsika mba ho tsarana eo amin'ny mazava ny zavatra rehetra dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy tiako ampaherezina ny namana zay rehetra zay eo anatin'le fiainana manao mission sy le oatra zany vitatsika le izy ny tena marina hoe tena Jesosy zany nanovy dia tiako tenena hoe courage foana miaraka amin'ny Jesosy fa tena hoe tsy amin'ny ezakatsika le izy fa tsika manolotra ny fiainantsika tanteraka amin'ny Jesosy misy etapa mihitsy le izy fa tsy hoe mandeha fotsiny fa tena za zany tsapako hoe tsy maintsy mipase zavatra be dia be ary mbola mitohy foana io mitohy io tsy mifarana io satria Andriamanitra tian'io zavatra be dia be eo amin'ny fiainantsika fa za mino fa mbola sombotsombo ny zavatra mbola ny ainatsika raha fantatritsika ny tsara fa le mandrakizay tsika andao hiomana amin'izany izy efa kely sisa dia andao tsika ho fahazavana iny amin'ny tontolo rehetrarehetra zay misy atsika iny zay sehatra fotsiny ny asa mety miditra amin'ny vola miditra fa sehatra reny fa tsy reny ny tena important amin'Andriamanitra fa manaraka fotsiny ao izy zay zavatra mety zay katsao aloha zavanjakako sy fahamarinako izy dia za mino fa zay naneren'i Jesosy anahy hijoroana ny vavolombelona mety hoe fohifohy fa misy détail be dia be le izy fa mino fa manampy antsika tsirairay avy hijoro tsara mety mbola misy mifoka sigara eo amin'ny sotrotoaka mbola mijangajanga manao masturbation sy ny rehetrarehetra tsy akasitrahan'Andriamanitra zany maty teo amin'ny azo fijaliana izy tiako tenenareo hoe tena kely le fotoana tsy hoe mandray an'i Jesosy fotsiny tsika fa aoka koa tsika mba ho fahazavana eny amin'ny tontolo misy fa tena zany ny tian'i Jesosy te hiseho amin'ny alalantsika izy tsy mila mitenitsika feny amin'ny fiainantsika le izy araka ny teny Papa hoe tsy fitoriana amin'ny fitiavana zao na fitoriana amin'ny fahamarinana fa fiainana amin'ny fitiavana sy fiainana amin'ny fahamarinana aoka ho voataona amin'ny fitondran-tenantsika no manodidina antsika dia ho anazy ny voninahitra ho anany dera alleloia amen zao tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy ary za anao témoignage anankiray vo eo dia tsangana tatsa zany olo naka témoignage tsisy témoignage mihitsy dia niditra le rahalahy dia ozy izy hoe anao témoignage eo dia hoe ye ok zany
fa tao alohan'izay a tsy haiko izay nahazo anaty eo fa nanotika be ny kiboko tena hoe nanotika dia nitady toerana ahako hainareo zany hoe toerana anaovana inona fa tsy vita fa rehefa mandeha zany dia manao hoe dia ny tafampitatery ihany aloha dia nahazo dia niverina avany dia moa izy pasteur Vanoa hoe ahoana ny ety ye savao ah fa vao niakatra teo indray a niova indray mifamindra dia tena ozy aho hoe zao hoe teny hoe pasteur Njiva hoe tena tsy haiko aloha izay toy an'io fa satria tsy mety hoe mitsangana eto nefa ny misy tasy fa misaotra an' Jesosy fa sitrana izy zao ndao hoe tiaka mafy ho an' Jesosy misaotra an'izay nitondram-bavaka ary indrindrindrindra misaotra an' Jesosy ampanasitrana ndao tsika hivavaka asaiko ianao hitsangana dia isory Jesosy ny amin'ny fiovana isory Jesosy ny amin'ny teny izay nomenanao fa ny teny izay nomeny anao dia tsy natao haingon-trano fa natao hiainana dia natao hoentina hitarafan'ny hafa fa misy Jesosy eo amin'ny fiainanao misy Jesosy manafaka eo amin'ny fiainanao misy Jesosy tena velona miaraka aminao ary misy Andriamanitra eo aminao ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zahay misaotra noho ny amin'ny fitiavanao misaotra noho ny amin'ny famindram-ponao Jesosy androany zay dia mankasitraka loatra fa tia anay ianao misaotra ny amin'ny fanovanao anay tsy ny olony ianao Jesosy hoe efa niantso anay dia ampy fa tena irianao Jesosy ny fiovanay any anaty tanteraka Jesosy hitovy aminao ary ampidirinao anaty toerana izay na fotoana ahafahanao manefy anay sy mamolavola anay dia hoentinao misitaka kely izay mba hijerenao hoe efa masaka ve ny vo atao anatinay misaotra Jesosy fa ampianarinao foana izay tsy hankina amin'ny materiel fa ampitoetra ilay fiadanana izay efa nomenao anay misaotra ny amin'ny fananao masina izay santatra fa afaka ho hita eto amin'ny fiainanay ny vokatry ny fanasy ny toetranao rehetra Jesosy tsy hoe lalàna akory fa vokatry ny niaretanao dia miaritra koa zahay Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao Jesosy misaotra ny amin'ny fanovanao misaotra ny amin'ny fanasitranana misaotra Jesosy fa tsy misy very na dia iray ara mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy dia averinao any aminao nitera sy ny laza ary ny voninahitra raisy fahanao rery zany amin'ny anaran'i Jesosy amen andao tiaka mafy ho an'i Jesosy afaka mahazo toerana tompoka tain'i Jesosy daholo tsy tory-teny afaka mahazo toerana merci fa nao partage alleluia mipartage ataoko dia hoe Jesosy tena manafaka ny fatorana Jesosy tena manafaka ny fatorana rentsika le zavatra ny tantarain'le rahalahy teo mitovitovy ny zavatra ny lalovanay fa ny alavanay ny tsy nitovy ny alavany tsy nitovy fa tena hoe misaotra an' Jesosy fa tena afaka raha nanafaka anay izy afaka anafaka anareo koa amen afaka tena hoe afaka tena manafaka le zavatra le nitantarainy hoe rongony sigara toka vehivavy zany hita na izanay izy zany fa misy kosa ho atsika zay nantsoina ho ato amin'ny nantsony Jesosy dia misy an'ireo karazana ataontsika hoe fahotana izay afenina angambany raha araka ny azo ilazana azy afenina nefa ny ho zavatra afenitsika io misy tenin'i Jesosy hoe ary le izy marina izay ataontsika any amin'ny mangingina dia ahoana ozy izy misy mahay an'izay ve izay zavatra ataontsika any amin'ny mangingina na any amin'ny takotakona dia ndray androany tsy maintsy ho kabariana ary ambony ary zany hoe ahita daholo zany analakely ray manontolo raha ohatra ianao mipetraka any avarato le ataonao any amin'ny mangingina iny dia ahita daholo avarato dia atovy eo ny tanànanao zao nefa ny vaovao mafaly meny Jesosy fotoantsika nantsontsika nomeny Jesosy fotoana mba ahafahan Jesosy mieno ny safidinao mba ahafahan Jesosy mandinika marina hoe tena te hiova ve ianao le izy araka ny tenin'le rahalahy teo tsy vita ny herinao tsy vita ny tanjakao fa mila an Jesosy ianao zay mahatonga ny lohateny hoe Jesosy tena mamahy ny fatorana marina ozy izy ny teny ao amin'ny Jaona 4:9 hoe
koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ahoana ny toyany dia ho afaka tokoa ianareo na tena ho afaka marina ianareo. Aleloia. Raha Jesosy zany no manafaka fa tsy niezakao dia tena ho afaka marina ianao. Tsy haiko aloha hoe maniry an'izany ve aloha ianao fa azo iaina an'izany. Raha toetra ratsy aloha zany ny resahana le hitam-bahoaka reny dia reny efa rentsika amin'ny témoignage foana hoe possible. Fa misy tantara anankiroa atao amin'ny Baiboly samy manomboka amin'ny Z le izy fa ndray Z vazaha dia ndray Z gasy, ndray Zakaiosy dia ndray Jodasy. Dia izy ireo samy nantsoiny Jesosy. Zakaiosy sy Jodasy samy nantsoiny Jesosy. Ny anankiray vetivety ange samy nantsoiny Jesosy. Jodasy mpianatry Jesosy, zany hoe olona ny tsiriritin'ny toerana, nanana toerana ny tsiriritin'ny olona. Raha ianao zao akaiky ny pasteur Rodolphe dia le olona mahita direct reny dia hoe ahoana raha ny atao mba ahafahana manakaiky amin'ny pasteur Rodolphe ohatran'ny pasteur Jao ohatra, na ahoana raha ny atao olona akaikin'i Jesosy zany dia tsiriritin'ny olona. Fa i Zakaiosy kosa mpamorietra, dia Zakaiosy tsy ny tsiriritin'ny olona fa Zakaiosy tondron'ny olona molotra satria manao zavatra tsy mety amin'olona. Jodasy teo akaikin'i Jesosy lalandava rehefa mandeha Jesosy dia raha nita ety ivelany dia manaraka an' Jesosy. Fa Zakaiosy kosa tsy teo akaikin'i Jesosy na nalavitra an' Jesosy. Samy nantsoiny Jesosy na Jodasy na Zakaiosy, fa Zakaiosy nantsoina mba ho tonga mpianany, andao anaraka ao izy. I Jodasy azafady, i Zakaiosy kosa nantsoiny Jesosy mba ho enoiny izay ao am-pony. Eto zao tsika sanatria tsy hoe anavaka hoe iza ny Zakaiosy na iza ny Jodasy, fa possible ao anatin'ireo anankiroa ireo na tsika tena efa hoe nantsoiny Jesosy andao anaraka na nitaritin'i Jesosy eto ianao mba tiany Jesosy ho enoina ny ao am-pony. Nampitovy an'ny Jodasy sy Zakaiosy dia zao. Jodasy nanao ny tsy mety tany amin'ny mangingina. Kristianina fa manao ny tsy mety any amin'ny mangingina. Mpanaraka an' Jesosy, mpianatry Jesosy fa nanao ny tsy mety tany amin'ny mangingina. Fa i Jodasy kosa, i Zakaiosy kosa fantatry ny olona rehetrarehetra ny zavatra tsy mety nataony. Ny zavatra nisy dia zao, samy tratra na Zakaiosy na Jodasy. Zakaiosy, i Jodasy nasain'i Jesosy teo amin'ny latabatra dia nitenenin'i Jesosy hoe zay anatsoboka ny mofo atao anatin'ity kapokako ity no amadika. Ohatra ny ianao tratra zao ianao ohatra hoe mandefa MP raha manambady tokony tsisy an'izany intsony eto mandefa MP amin'ny olona tsy vadiny na amin'ny kôtikôty-sipa. Mandefa MP na manina dia tratra ny vadinao. Ino le Jesosy niteny tamin'ny Jodasy iny hoe zay anatsoboka ny mofo atao anatin'ity kapoko ity no amadika. Dia ny réaction an' Jodasy tonga dia nialy Jodasy tsy nibaboka hoe tena tompo mifona fa diso jerevy tsara. Zakaiosy indray mifanohitra amin'izay teo ambony avy te ahita an' Jesosy dia ozy Jesosy mantsy an' Zakaiosy. Ry Zakaiosy midina faingana ianao, zany hoe tratra an' Jesosy koa Zakaiosy. Fa Zakaiosy nentina tany an-trano dia hoe inona amin'izay raha no teneninao. Fantatry Jesosy angeny nataon'i Zakaiosy, fantatry Jesosy nataon'i Jodasy, fa ny olana teo amin'ny Jodasy tsy nibaboka izay tsy nentina nataony teo amin'ny Jesosy. Jodasy nanao an'ilay izy tany amin'ny mangingina dia nieritreritra hoe tsy nisy nafantatra tenenina eo akaikinao, sao dia mieritreritra ianao hoe tsy fantatra ny zavatra ataonao fa fotoana androany na Jodasy ianao na Zakaiosy, ny fotoana androany tsy fotoam-pitsarana. Aleloia, tiafalomafo an' Jesosy. Tsy fotoam-pitsarana ny fotoana androany. Jesosy na indray mpandeha raha tsy ny tsara. Aleloia, fa tonga Jesosy anafaka. Jaona 9:9 raha ny zanaka no anafaka dia ho afaka tokoa. Efa tonga nge Jesosy niaraka tamin'ny Jodasy teo fa le fahatsoran'ny Jodasy nieritreritra hoe mbola hisy fotoana hiovako roviana. Ny Zakaiosy vao nantsony Jesosy izy andao fa tsy maintsy anetranao tonga izy dia mibaboka teo amin'ny Jesosy hoe Jesosy za nge mpanambaka za mpanao an'izao sy zavatra nataoko rehetrarehetra afoky zany rangaha tena tsy hanao an'izany intsony
tonga dia ny fitsoran' Jesosy ny fanafana ny Jodasy. I Zakaiosy raha nitsotra Jodasy miteny aminareo marimarina na teo amin'ny azo fijaliana ary Jesosy mbola navotana koa Jodasy. Fa Jodasy tsy nitsotra. Androany tena ohatrany hoe teriny atao anatin'ny foko. Hoe tena misy ny fanafahana, tena mamamy fatorana rehetra tokoa Jesosy. Andao reto tsika tsy angatakandro hoe mbola anana fotoana hibebahana. Tsy mino an'izany aho hoe ahitra riva, tsy haiko aloha fa aza manao kilalao ny fitiavan'i Jesosy. Tena andao tsy atao kilalao ny fitiavan'i Jesosy fa io zavatra inge tsy fiadanana ny azo anatin'io fa fahafinaretany. Azontsika ve? Efa mba atao ihany ozy izy Davida zay hoe efa mba tanora ihany ary mbola tsy antitra ankehitriny. Efa tao fa tsy fiadanana no azo ao anatin'io fa fahafinaretana. Ozy izy pasteur Daniel zay hoe rehefa maneno ny trompetra hovidena corbeille any MP anao. Tsy hovidena fa ho avoaka daholo. Inona daholo le MP mifafana? Tsy hitan'ny vadinao izy mazava loatra, tsy hitan'ny zanakao, tsy hitan'ny ray aman-dreninao, fa ho ampamoahana ny olona ny amin'ny teny, ny amin'ny texto, ny amin'ny MP rehetra izay nataony. Ka dia mbola fotoana reto tena miangavy andao hitsotra eo amin'i Jesosy. Jesosy tsy manao antery tonga Jesosy hanafaka, fa Jesosy kosa miandry ny safidinao. Aza vela ho diso fanantenany Jesosy. Jesosy niandry an'i Jodasy rehefa niteny Jesosy hoe zay miara-manatsoboka ny mofo amiko ao anatin'ny kapoaka, zay no amadika. Niandry an'i Jodasy Jesosy hoe tena mifona fa tena miandry fitsorany Jesosy. Jesosy nampidina ny Zakaiosy teny ambony aviavy mba hiaino izay marina ao am-pony. Te hilaza aminao fa tena manafaka ny fatorany Jesosy. Manova toetra Jesosy, manova fahazaran-dratsy Jesosy. Aleloia. Fa mila ianao ekenao Jesosy, ekeo fotsiny Jesosy. Rehefa tsy mety dia Jesosy tena lavo indray tsy mety iny, tena mifona tsy hanao tsony Ozy izy niteny hoe zay manafina amin'ny fahotany tsy ambinina, ka zay mitsotra ny mahafoy azy no mahazo famindrapo. Dia ozy izy niteny ao amin'ny jaorina voalohany toko voalohany dia ny 5 angambany izay hoe raha miaiky ny fahotantsika isika. Raha miaiky, ny atao hoe miaiky dia tsy manao tsony. Fa tsy hoe manao ianao androany mieky ianao raha pitso indray ianao manao dia mieky ianao raha afaka pitso. Le zavatra mitovy ihany ny ataonao dia tsy mieky ny anaran'izany fa mody miatokatoka fa ozy izy niteny hoe raha miaiky ny fahotanao ianao dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'inona tsy fahamarinana rehetra. Aleloia. Iza ny efa saika tratra tamin'ny erreur nataony? Mbola saika tratra aloha. Iza ny efa tratra? Iza ny efa nandainga rehefa tratra? Fa ozy izy Jesosy, ozy izy ny apôstôly Jaona, raha miaiky ny fahotantsika isika. Misy fotoana avelan'i Jesosy tratra mihitsy tsika. Aleloia. Satria Jesosy efa tena te hanafaka atsika. Amen. Fa te hiteny aza miandry tratra. Fa sao dia ery ambony ery tapitrano ery ianao vao tratra. Eny zany ianao vao tena hoe dia mbola ianao sy ny tompo miala tao. Tsy lalana any, tenenina eo akaikinao tsy lalana any hoe miala tao. Rehefa ekenao le izy dia matoky sy marina izy fa mamela ny fahotanao dia dioviny ianao ho afaka amin'ile tsy fahamarinana rehetra. Mety hoe anankiray ny tratra teo aminao fa misy karazana tsy fahamarinana ao ambadika an'iny dia dioviny iny tsy fahamarinana iny. Izay mahatonga ny olona afaka. Izay mahatonga hoe ny zay manetry tena no asandratra. Rehefa manaiky ianao hibaboka ny tsy mety nataonao dia lasa ny ao anatinao manohitra an'le tsy mety satria nampanjaka anao Jesosy ilay fahamarinana. Aleloia. Mila ekenao Jesosy. Amen. Hota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra. Rehefa tsy Jesosy ny ekenao dia lasa misy hota manjaka ao anaty.
tsy mahatsara reto ilay izy fa hanafaka antsika Jesosy androany. Amen. Hanafaka antsika Jesosy. Na quand aiza misy anao na quand aiza tena hoe andao hitsotra eo amin'ny Jesosy Jesosy anao sy ny tompo io mahatery anao veloha ilay izy. Tonga ny teny zao ajanono ny masturbation. Tonga ny teny zao ajanono ny rongony. Tonga ny teny zao ajanony be da be ny zavatra tokony ajanona. Dia ahoana mahatery anao ve ilay izy. Ekeo Jesosy rehefa miresaka ohatran'izany Jesosy za tena mbola manao an'izany. Ohatran'ny tsy azoko mihitsy ny haiko raha vao tsy manao an'izany nefa ny teninao dia milaza hoe ajanona io dia apio Jesosy omeo hery Jesosy fa zay nafahany Jesosy dia afaka mandrakizay nefany. Amen. Mila ianao mitsotra eo amin'ny Jesosy aza miolakolaka. Andaontsika anana fiainam-pahatsorana. Amen. Miresaha amin'ny vadinao mianara mitsotra. Mianara mitsotra amin'ny rahalahy, mianara mitsotra amin'ny pastera, mianara mitsotra amin'ny Jesosy indrindra. Tonga dia Jesosy tena misy an'izao mahazo fa mila ny fanampianao tsy vita ny herinao io, tsy vita ny tanjakao io. Mahatonga anao miafinafina. Tianao fantatra ve? Mieritreritra anao hoe vitanao ilay izy. Dia avy eo nefany tsy vitanao ilay izy dia menatra ianao dia lasa ianao miafina amin'izay. Fa manomboka androany zaza ny tantaraiko izany fa manomboka androany mandehana eo amin'ny Jesosy. Siboly eo ilay zavatra dia ndana mivavaka hoe Jesosy ty toetra ty tsy mety ty. Mila afaka amin'ty fa afaka ianao. Manova amen. Afaka ianao mivavah tena mitoloma mambavaka Jesosy ty zavatra ty tsy tiako. Raha sanatrika sendra lavo tampoka ao aorianan'iny tonga dia mitsangana dia toero roainy dia voly. Toerony dia voly dia andositra anareo izy manekehan'Andriamanitra dia toerony dia voly. Ekeo Jesosy raiso Jesosy ampanjakao Jesosy ny ambony rehetrarehetra any ivelany daholo. Amen. Matanjaka ny décision anao rehefa ampivavaka ianao. Zay ny ten'Andriamanitra androany minoako fa nandray ianao. Alleluia. Na Jodasy ianao na Zakaiosy tsy tonga hitsara anao Jesosy. Tonga Jesosy anafaka. Mena chance anankiray daholo reo. Ny Jodasy ara-betsabetsaka. Fa mitsora eo amin'ny Jesosy tianao Jesosy. Alleluia. Rehefa tratra ianao dia misoran'Andriamanitra tena tianao afaka zany. Amen. Amen. Tena te anafaka anao Jesosy. Mbola tsy fotoana ny fanamelohany zao. Jesosy zao mbola mamindra fo. Jesosy zao mbola miantra. Jesosy zao mbola manasokatra ny tanany. Mbola te hisakambiny izy. Jodasy angery reto tsy nanam-potoana hoe hiverenana teo amin'ny Jesosy. Nikakeriny nenina. Ianao ty mbola mahazo teny. Alleluia. Daontsika hivavaka hoe Jesosy eo ampipetrahana eo fantatrao ny zavatra mahazo anao. Raha ohatra ka mbola misy fatorana teneny Jesosy hoe tsy vitako. Tsy mahavita teny ianao. Tsy mahavita teny ireny Jesosy nefa nyteny fa raha misaraka amiko nareo dia tsy mahay mahefa na inona. Jesosy koa nyteny fa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Dia hoy izy ny apôstôly Jaona hoe fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika ary ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Jaona 1:7. Mila miombona amin'ny Jesosy ianao. Aza atao ambanin-javatra ny communion. Averiko. Aza atao ambanin-javatra ny communion. Tena miombona amin'ny Jesosy. Ekeo Jesosy tsy maninona matiantoka eo amin'ny nofo reto tsy maninona hoe tsy mananamana fa samy tsy mananamana daholo ihany angambontsika fa tsy maninona zany fa leo miombona amin'ny Jesosy. Daontsika hivavaka. Bresay ianao amin'ny Jesosy aza miandro ny vavaka ataoko fa mitsora amin'ny Jesosy hoe Jesosy tena mila anao tena marina tokoa Jesosy fa ny tsy fahampiana communion, ny tsy fandehanana eo amin'ny mazava, ny tsy fahampiany teny sy ny fiainam-bavaka dia mahatonga ny ota azo vahana eto amin'ny fiainanay satria lasa betsaka ny tsy fahamarinana. Misaotra Jesosy fa mampianatra ianao androany fa mbola manafaka marina ianao raha ianao tokoa no manafaka. Tsy hoe ny ezakay, tsy hoe ny fiezahanay, tsy hoe ny fahafantaranay olona, tsy hoe ny fitenenanay amin'ny olona hoe oeto amam-bavaka zahay, fa raha ianao tokoa no manafaka Jesosy dia zay vao tena afaka marina. Androany Jesosy iombona aminao foana zay manomboka androany tena ampio zay Jesosy ivoandreo karazana toetra mbola miafina sy mitapisaka ny anatinay mahatonga anao tsy mahazo aina ary raisinay ny ranao Jesosy
anadio anay ahatonga anay ho vonina marina amin'ny fotoam-pampankarana, ho vonina marina amin'ny fotoana any eno'ny trompetra. Ray mahalaloha amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mila fanafahana ianao dia andao asandrato ny tananao fa hivavaka ho anao Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, misaotra noho ny amin'ny fahatsaranao, misaotra fa ianao no mpanafaka, ianao Jesosy no efa nandatsaka ny ranao, ianao no manadio ny fahotana rehetra, ianao no manafaka ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao Jesosy dia mivavaka ho an'ny tsirairay avy izay mila fanafahana Jesosy. Tahaka izay nanafahanao anay, tahaka izay nanafahanao no anafahanao ny tsirairay avy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa tapaka ary miala ireo fatotra sy fahotana mangeja amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mity hafa mafy ho an'i Jesosy ho voninahitry ny anarany ireriana. Alléluia. Tafiditra mi-taontsika mba maka aina kely. Alléluia. Fa avy ny sakafo ianao teo dia mbola sakafo ianao rehefa avy eo fa ndaontsika anao fanatitra aloha. Ndaontsika natateraka fanatitra rehefa vita mifanatitra ny leon'ny jota dia afaka miakatra aty zareo rehefa avy eo. Alléluia. Tsy haiko na zay da izy ianao teo. Ianao ve le Zakaios sa le Jodasy sa Zakary sa Zokzanzaka sa izy tsy fantatra izy ianao fa Jesosy no ilainao. Alléluia. Zay efa any atsimo any moa no matetika miteny an'izany fa ny anay dia Jesosy ihany, Jesosy atrary. Alléluia. Fotoanantsika raha ampitso eto ny fotoanantsika raha ampitso amin'ny fitora fotoana fandraisana fanasan'ny tompo. Raha ampitso manokana satria moa efa fotoana jeune androany, raha ampitso manokana tsy misy fotoana ny sampana rehetra. Raha ampitso misy fandaminana atao kely dia vao vita ny fandraisana fanasan'ny tompo sy ny vavaka tsodrano dia miravitsika. Raha ampitso noho ny fandaminana ankoatra ny tompon'andraikitra sy mpiaramanompo vitsivitsy. Dia zay ny fotoana raha ampitso fotoana amin'ny herinandro arak'izay efa nambara amintsika misy vaovao foana tonga eto amin'ny asa fanompona isaorana ny tompo zany. Mbola misy fotoana moa andraisana antsika reny mbola ifampiresana amintsika manokana fa ny sekoly zay atrehantsika amin'ny herinandro latsinainy talata larobia amin'ny fitora ka hatramin'ny valora sasany dia tsy amin'ny Super U Analakely. Super U Analakely deuxième étage dia misy sekoly maimaim-poana zay atrehantsika ny latsinainy manokana ny sekoly mpamahana olana, ny talata ny sekoly mpanasitranana ary ny alarobia dia sekoly ny-tokantrano sy fanambiana toetra. Dia ireo fotoan'ireo andraisanao teny araka ny teny zay nampitondrain'ny mpanompony teo dia hoe teny manafaka. Teny manafaka anao amin'ny fatotra rehetra, teny manafaka anao amin'ny aretina, teny manafaka anao amin'ny karazana olana rehetrarehetra, fa teny mampiditra anao anatin'ny tokantrano raha tsy manana tokantrano ianao. Dia teny manafaka anao ihany koa amin'ny toetra ratsy. Dia izany fotoana izany amin'ny fitoraka hatramin'ny valora sasany Super U Analakely deuxième étage. Ny amin'ny zomantsika zoma herin'ny androany satria moa tsy miasa io fotoana io dia amin'ny 9 ora maraina fotoanantsika fa tsy amin'ny 4 ora hariva. Amin'ny 9 ora maraina fotoanantsika eto dia afinaritra be ilay fotoana, afinaritra be ilay fotoana. Dia efa natao amin'ny 6 fa tsy natao amin'ny 7 dikan'izay ilay tsy mahatratra sekoly amin'ny 7 tokony mahatratra amin'ny 6. Alléluia. Atao tsy faly ianao amin'izany. Ianao koa izany efa atao amin'ny 5 dia mbola amin'ny 6 dia sotra torontsika ny amin'izany. Ny azadiny mian'ny fandaharana ny ao amin'ny radio 90.8 FM. Azadiny ihany koa ny amin'ny tambazotra tserasera hvkl-mission, ao amin'ny Cool TV, Amitié TV, Star Times Fréquence Plus, TV Canal 112 ao amin'ny Star Times, amin'ny 10 ora sasany maraina, Radio Anne Christie 107.6, misy fandaharana misy ny toroteny izay raisiny eto daholo zany ataontsika hoe communication menantsika izany dia araroty mba mifankazatra amin'ny tenin'Andriamanitra isika dia amin'izay lasa olona afaka daholo. Raha mety tsika andao itsika hitsangana, menao fa mety ianao
dia andaontsika hisotra an'Andriamanitra. Afaka nantanteraka indray fotoana sarobidi ny fahafahana manao fanatitra satria ozy izy ny tompo hoe aza amin'izeo foana eo amin'ny fanatrehako tsy mitondra fanatitra. Ny tena fanatitra ngeza indrindra dia ny tenanao izay omenao an'ny tompo sy ny fonao indrindraindrindra. Aza rato ety anoloana aran-tananao ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao izay ray. Misaotra tompo malala satria isan'andro anao dia tsy mitsahatra miala neniny analana eo anatin'ny faharatsiana fa apiditra anay eo anatin'ny fahatsarana. Manala anay eo amin'ny fahafatesana ary mampiditra anay eo amin'ny fiainana. Misaotra tompo androany manokana afaka manantanteraka n'izao fanatitra izao izay fahafolo-karena sakrifisy. Andriamanitra fantatrao eo am-ponay. Tahiony tsirairay avy. Tahiony tsirairay avy aza vela izy diso anjarana iray azy. Mangeta entanao izy Andriamanitra dia ianao ny anome ny fahatsarana indrindra eo amin'ny fiainany. Dia makasitraka ray ahafahanay manantanteraka an'izany indray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andaontsika tehaka mafy. Voninahitry ny tompo andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Jereo ny akaikina tenena izy hoe jereo aloha izy dia tenena izy hoe tsy mahavita tena rery izany ianao fa mila an'i Jesosy ianao afaka amin'ny fatorana eo ary Jesosy hanangana anao indray androany. Amen. Tsy mahavita tena irery aho tompo fa mila anao izaho manontolo. Tsinona izay rehetra mety ananako tompo raha tsy misy anao. Tsy natao hisaraka aminao aho. Tsy natao hisaraka aminao aho. Nalavitrana Fasangama izay mety anjoay. Zatoka ilaozanao. Halleluia. Asa ilaozanao asa manariay yaleo anazy anao aze surinani kiutupo natao hisaraka aminao za eo Jesosy. Tsy natao hisaraka aminao aho. Nalavitrana fasangamy zay mety anjoay ratoka tsara. Yeah.
Fantatra fa eo aminay mandrakariva ianao Andriamanitra. Fantatra fa tsy andao anay ianao satria ianao mihitsy no nefa nyteny fa omba anay mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Jesosy eo tsy hoe ny fitondrantenanay Andriamanitra no mahataona olona ka tonga ny olona ho tamany aminay, fa soa fa tsy olona ianao Andriamanitra, tsy mety kivy fa te hanangana anay isan'andro isan'andro. Ianao ilay kanto indrindra eo amin'ny fiainanay ary tsy hahita ankoatranao zay Andriamanitra. Tsy misy tia anay mihoatra noho ianao Kristy ary tsy misy mahay manafaka anay ankoatranao Jesosy Kristy. Araka ilay teny izay noentinao teo hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Eny Jesosy, ny fahafahanay Andriamanitra tsy any am-pelantanan'ny olona, ny fanafahananay Andriamanitra tsy eo am-pelantananay, ny fanafahananay Andriamanitra tsy amin'ny trangan-javatra iseho rahampitso, tsy amin'ny fifaliana mety mandalo, tsy amin'ny fahombiazan'ny tany izay mety ho lo vetivety, fa eo an-tananao Andriamanitra. Ianao lay kanto indrindra mandraky izay mahagaga avo indrindra Jesosy, tsisy toanao mihitsy zandrato ny tananao. Ianao lay kanto indrindra mandraky izay mahagaga avo indrindra Jesosy, tsisy toanao mihitsy. Ianao lay kanto indrindra mandraky izay mahagaga avo indrindra. Teneno Jesosy, tsisy toanao. Ianao lay kanto indrindra mandraky izay mahagaga avo indrindra Jesosy, tsisy toanao. Magaga loatra ianao Jesosy, magaga loatra ianao Jesosy. Alleluia, tsisy toanao e, tsisy toanao. Magaga satria tsy hoe zahay mendrika ho raofon'Andriamanitra, fanafonao mihitsy ny seza fiandriananao Jesosy Kristy mba hanangananay tsirairay avy. Ianao ilay tena tianay amin'ny fotoana rehetra. Misaotra Jesosy, samy avy lavitra daholo zay Andriamanitra, tany amin'ny toerana tsy azo ny eritreretina nisy anay Jesosy. Mety indraindray tsy sahan'ny vavanay avoaka akory ny zavatra niainanay taloha, satria tsapanay fa tsy tiana lotonany amin'izany intsony ny lelanay Jesosy. Sarobidy loatra ny fanafananay. Tsisy
tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, tsara anao, mahagaga tsara anao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, tsara anao, mahagaga tsara anao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, tsisy tahaka anao, tsisy manana fitiavana tahaka anao, satria tsara anao, tsara anao, mahagaga tsara anao, tsisy mitovy, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, satria tsara anao, tsara anao, tsisy toanao, Jesus. Tsisy toanao raha io, tsisy toanao, tsisy toanao, raha tsisy toanao, tsisy toanao, raha io. Alleluia, te afmafy Jesus. Asio aleluia mafy be ho an'i Jesosy reriany. Halleluia. Hafa mihitsy ny fidirako eto rehefa sabotsy dia hafa mihitsy rehefa zoma satria ho an'ny tanora. Amen. Tatsika anao vavaka. Tatsika anao vavaka hoe Jesosy ianao ny mpanafaka. Andriamanitra tsy hoe tonga hanafaka anao amin'ny zavatra efa mahafaka anao. Fa Andriamanitra tonga hanafaka anao amin'ny zavatra mbola tsy mahafaka anao. Ka za paster rehefa olona afaka tsisy an'izany intsony. Dia gaga eo manino ianao mbola netiny teto izany amin'ny tetakarivo ity. Mbola misy eo. Mangataha amin'i Jesosy. Mpafantaro aho Jesosy raha mbola misy any anatiko any zavatra mbola mamatotra. Saratiny tananao dia miresaha amin'Andriamanitra dia sakafo azy hatrano ny fonao dia resao aminy fa tsy misy tokony mahamenatra izany satria izy no Andriamanitra ao. Izy no mpamonjinao. Ataovy misy etaeta ao anatinao tena andray iaina. Efa naniraka mpanompo teo Andriamanitra nampatsiaro fa mila mitsotra eo aminy ianao fa tena sitrakao tokoa volonté anao ary tena etaetanao soafany anatin'ny fonao tokoa no hoe ho afaka amin'ny fatorana. Andriamanitra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Miaiky izay fa tsy misy toanao. Ianao lay sakaiza namana tsara indrindra tsy mba miresaka momba nay any amin'ny hafa. Tehirizina ho vata mihidy sy ho secret izay mety ho zavatra resahana aminao. Ianao lay zoky azonay iankinana, azonay ianteherana. Ianao lay tompo sy mpamonjy tena manafaka ary mora antsoina amin'ny andro fahoriana. Ianao lay azonay antsonana tsy manana kredi ary tsy manana megaza. Ianao ihany koa lay mpiandry tsara tsy mba rendrehana na matory. Raha sendra mitsamboatra izay amin'ny roa maraina dia afaka miantso anao ary akaiky anay ianao fa tsy hoe lavitra anay.
Saotra fa tsy hoe lasa ny andafy ianao. Fa ny fanatrehanao dia eo amin'izay rehetra mahalala. Fa efa nampidirinao anatin'izay rehetra nandray anao ny fanatrehanao. Vorolanina eto izay amiketaheta tena hiaina ilay teny nomenao hoe tena manafaka ianao ary ny fatorana rehetra. Tsarovy izao fivorianay sy ny fotoana ahafahanay miforotra eo amin'ny fanatrehanao. Andraisanay zava-tsoa avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Sy ho tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety. Araka ny teny nomeny Tompo antsika ao amin'ny androany dia hoe Jesosy tena manafaka ny fatorana. Zavatra telo zany tsy olona no manafaka anao fa Jesosy. Tsy fanafody no manafaka anao fa Jesosy. Tsy traitement na karazana fitsaboana no manafaka anao fa Jesosy. Tsy ny fotoana mandeha, zany hoe itsintsika ilay fomba fiteny hoe sitrana io rehefa mandeha ny fotoana. Tsia, Jesosy no afaka manasitrana sy manafaka anao. Faharoa, tena manafaka. Zay mahatonga ilay tena efa mivakina teo hoe raha ny zanaka anao afaka izy dia maninona? Afaka tokoa. Ary mahafinaritra be izy hoe ny fatorana. Inoako fa ny fatorana rehetra. Sokafy ny Romanina 9:15. Romanina 9:15. Tia hanafaka antsika ny Tompo ary tsy tia hitantsika intsony ho voafatotra indray. Aleluia. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ary manasa an'izay rehetra nitondra baiboly ara-maky araka amiko. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo 1:3. Fa tsy nandray ny fanaham-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy zanaka natsangana izay antsointsika hoe Aba Ray io. Misy zavatra mila fantarinao amin'ity takarivo ity. Ahatonga anao ho afaka avy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary ahatonga anao ho voatahiry anatin'izay fiainam-panafahana izay rehefa mandeha ny fotoana ka mamakivaky ny tontolo andronao ianao miandry ny fiavian'ny mpapakatra. Tena kaikinao misy zavatra mila fantatrao hoe avereno, misy zavatra mila fantatrao hoe eto Paoly apôstôly dia manokatra fahalalana izy fa ny fanahy mamatotra dia tsy iza fa ny fanahy mampatahotra. Averiko dia afaka ianao. Ny fanahy mamatotra dia tsy iza fa ny fanahy mampatahotra. Ny fiditry ny fatorana zany tsy apozin'ny olona fa efa voafatotra izy vao miantso vonjy an'i Jesosy dia tahotra. Mety tsy hitanao ny fifandraisan'izany fa izay voalazany teny aloha. Ary tonga eto tsy resaka lojika takatry ny sainao, fa tonga eto anaitranao hoe tandremo matahotra fa ny fiafaran'ny olona matahotra voafatotra. Ary raha afatahotra ilay olona miaraka amin'Andriamanitra dia ho afa-patorany io olona io rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Amin'ny mahatanora tovy amanina be dia be ny zavatra mampatahotra. Matahotra ianao sao dia tsy azo noty tsara. Matahotra ianao sao dia tsy pasy klasy. Matahotra sao dia tsy azo diplôma. Matahotra sao dia tsy azo asa tsara. Matahotra sao dia ahantra. Matahotra sao tsy azo visa. Matahotra sao tsy ho tiany namana. Matahotra sao ho ratsy fefara. Misy zavatra be dia be mifamaofao dia ao ambadika izay tahotra izay no mamatitra ilay devoly. Izay no mahatonga anao mila afatahotra mihitsy aloha. Ary izay mahatonga ny Jesosy milaza foana. Reo marika fa anisan'ny zavatra miverimbely eny tenan'i eny ambavan'i Jesosy dia ny hoe aza matahotra. Ozy izy ilay teny vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy nandray fanaham-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo.
ny fanahy mamatotra sy ny fanahy manandevo dia le fanahy mampatahotra. Zany hoe misy tahotra mipetraka mialoha zay vao voafatotra le olona. Ratsy be zany ny tahotra. Miangavy ianao tsy hijery filma horera. Reny moyen faran'izay aingana indrindra ampiasain'ny devoly ampepita ny fanahy tahotra ao anatin'izay mijery ka mankafy ny filma mety heverina hoe manaitaitra satria mampatahotra. Dia zareo fa rehefa avy mijery film ary mahavariana fa ny film horera tsy atoandro ny olona mijery azy fa le amin'ny alina mihitsy. Tondroa maso fa tsy samy voaka ny pipi ianao rehefa avy mijery film horera satria maninona tafiditra le fanahy. Dia tsy ampozy ny olona vao tafiditra le tahotra dia misy zavatra ao tsy maintsy amatotra ny olona eny. Miangavy ianao andray fepetrany amin'ny lafiny ara-tahotra mba ahafahan'Andriamanitra mitahiry ianao tsy ho voafatotra intsony amin'ny androm-piainanao. Ny fanahiana no mialoha ny tahotra. Ny olona manahy androany lasa matahotra rehefa avy eo. Ny hamantarana le hoe manahy dia le niteneniko teo, ny fomba fiteniny dia misy an'ilay voambolana hoe sode. Manomboka androany foano tsy ho isan'ny zavatra filaza any ambavanao tsony zany hoe sode. Andeha anao metimety mipôziko sode tsisy mijery tsony a. Jereo ane dia manomboka tafiditra ny voan'ny fijejojoana dia rehefa mitsimika iny dia lasa fitsangatsangana. Ary raha sanatria tanora le resako eto, raha sanatria misy olona ho voasarika avy amin'ilay fanehoanao bika dia tsy ho voazonao iny olona iny raha tsy amin'ny alalan'ny bika. Dia efa 80 taona mbola matahotra ny hosarahany vadiny le raha matoa satria maninona? Bika no nanjonony ny vadiny. Io bika io nefa vao mandroso ny taona, le 18 ans vao miakatra tonga dia resy lafy tonga dia enao dia sevo beko tsy. Le miangavany Porsche. Ditanareo tahotra mahatonga lasa le manaonao foana dia voafatotra. Dia efa fona miteny efa tena efa mahazo taona be fa lasa matahotra dia hitanao hoe na fekanjo dia lasa manao fekanjona jeune fille. Efa tsy mety tsoa satria ianao efa ramama. Androany mahita fa misy olona tian'Andriamanitra ampahirezina, tian'Andriamanitra ho vangina. Aoka ho eo an-tanan' Jesosy ny fonao mba hiala eto rehefa mirava dia hanantoka ianao fa tsy misy tahotra intsony ao anatinao ary tsy hatahotra intsony ianao. Tsy noho ny amin'ny hoe avy mivavaka tsika fa satria hozy izy Jesosy ao amin'ny Mateo 4:20 za ihany ty ary za matahotra. Ny fahafahanao manokatra ny fonao ahita fa Jesosy eo aminao dia amafa ny tahotra tsy ho ao anatinao. Manomboka eo ianao hiaina amin'izay zany natao hoe olonafaka izany. Tena kaikanao tsy mahazo matahotra intsony ianao hoe satria miaraka aminao Jesosy hoe amen. Ny fisokafany ao anatinao ho amin'ny fisian'Andriamanitra eo aminao sy miaraka aminao dia manala ny tahotra ao anatinao. Conseil omena ny tanora amin'ny tetakarivo ity alohany mandray décision dia aza tonga dia mandray décision aloha. Conseil voalohany aza tonga dia raisina aloha ny décision. Faharoa, saintsaino aloha ny conséquence an'ilay décision. Inona daholo ny fiatraika an'ilay fanapahan-kevitra. Ohatra, andefa MP fa tena tiako izy inona conséquence an'izay? Conséquence an'izay midinika mariage ianao raha pisy to dia raisiko rehefa vita ny sainte-saine to dia mijery daty sika ataony faire-part ny hvkl rehetra saina daholo amen kosa raha tsy inona tonga dia miroso. Vonina avy ianao amin'izay fa raha vonina ianao amin'izay alefasy le fitiavana. Alleluia. Raha tonga eto ianao fatrapiteny hoe tiako ianao dia ve tsy tiako indray ianao dia findrafindra fitiavana foana, findrafindra olona ny fitiavanao. Fantatrao hoe ty conséquence ty fa ho avy ny fotoana findrafindra n'olona koa ny fitiavanao. Nangina fiforiana. Fantatrao ve
Fantatrao fa amin'ilay fotoana anankiray efa isaina amin'izay ianao hoe eto amin'izay paster eto mbavaka fa tena misekazy amin'izay ilay nitovolahy tena tsy aditra tsony. Ianao tsy aditra fa inona ny ianao aloha? Ny antony nanao ianao matatesa vokatra fa ho avy ny vokatra. Alohan'ny anaonao foana fantatrao ve ny conséquence. Zay mahatonga antsika tsy faingana handray décision satria misy zavatra atahorantsika. Aza vela ho tahotra ny mahatonga anao handray décision manjary lasa ho ranomaso ny fiafaran'izay dia tsy dia tsara loatra ny conséquence zany. Eto misy olona mety nandray décision avy amin'ny tahotra. Verenina trehan Jesosy. Izy ny manana ny contrôle afaka mamadika miara-miasa mahasoa ny fahadisoa ny décision raisina tanatin'ny tahotra ho tonga fahasoavana sy voninahitra sy vavolombelona ary fahagagana amin'ny fotoana iverenanao eo aminy itenenana hoe tompo diso tamin'iny dia tsy te hiverina amin'ny intsony mba tsarova dia mba récupérer ny passé-ako ho ataon'i Jesosy zany. Ary matoa zany resaka zay nataontsika amin'ny tetakarivo ity isy olona mialeto ahazo antoka fa zay rehetra nitrangatra amin'izay Andriamanitra ampitsombadika an'izany ho any amin'ny fahatsarany. Tsy ianao raha ianao tsy ho vitanao satria ianao ary ty tsy hita hoe anao atao inona le izy fa Jesosy nanao an'ilay izy. Avereny hoe tsy atahotra tsony satria Jesosy miaraka amiko. Farany Salamy 91:5 aloha mihitsy ianao tonga dia feno fahalalana tsara miala eto. Amen. Anaran'i Jesosy. Tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao na ny zana-tsipika manidina noho ny andro. Na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina na ny fandringanana mandripaka amin'ny tatao vovonana. Oviana ny miasa ny tahotra. Tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao. Ao anatin'ilay alina ohatry ny reradreraka tsy mahavavaka iny ianao eo mihitsy ny miditra ilay tahotra mba hisy fandringanana eo aminao ny ampitsoniny. Mazava ve? Tsy mazava, aferika izany. Tsy rehefa miatrika ianao zay vao hoe tompo tsy te atahotra fa efa niditra iny tamin'ny alina. Tena kaiky ianao misy zavatra zay hoe raha tsy ambenanao dia misosoka ilay izy amin'ny alina hoe dia tsisy azo atao tsony izy amin'ilay journée hoe hitanareo manana fiainam-bavaka. Rehefa amin'ny alina dia mangataha amin'i Jesosy tompo mandritry n'ilay alina ohatr'izao ny mandeha ny tahotra. Arovy zasy ny ankonako izay rehetra atao trano tsy ho tratrin'izany tahotra izany mba tsy atahotra izay. Amen. Mba ahafahany mamakivaky ny tontolo andro rapitso tsy ho tratry ny fandringanana, tsy ho tratry ny fahadisoan'ny fanapa-kevitra, tsy ho tratry ny fahampitehana, tsy hisy fahadaladalana izany. Fitiniko ilay izy. Tandremo fa ny fanahy mamatotra dia fanahy mampatahotra. Tsisy olona voafatotra ho azy zany fa tsy maintsy ny alohavany tahotra iny vao voafatotra izy. Tandremo mandray décision ao anaty tahotra. Pastera, matahotra zao dia votsitra fa izy sady tovolahy tena ohatran'ny mba mety ihany fa tena aloha atao be voka aloha dia amin'izay izy voafatotra izy. Tsy mbola nahita banjany aka voafatotra ny be voka zany. Ho sahirana eo. Marina fa tatabizy be vonona fa mba aleo tsy atao amin'izay façon izay le izy. Aza mandray décision ao anaty tahotra. Arovo ny fiainam-pahadiovanao, arovo ny tenanao, mba ahafahan'Andriamanitra mijoro mamaly vity anao. Eto dia mitodika koa ny amin'izay mpanabebebebe vokolona any fa tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Ho literaka ianao ndray androany hvkl dimy rahavavy. Zao dia efa mampahitanao vision sahady. Ho zakanao ve raha ho zay daholo ny zavatra ianin'izy dimy rahavavy. Mbola tsy eo ry zareo zany zao amin'izay afafinao androany. Aza vela ho amin'ny tahotra sy faharatsiam-panahy ny atrehanao ny décision anao. Verenao amin'i Jesosy. Aza vela ho tahotra ny mampirisika anao. Atao virenao mihitsy hoe fiadanana sy fitiavana no andraisanao fanapa-kevitra. Ary le teneniko farany teo, tandremo fa amin'ny alina no misosoka ilay tahotra. Oviana? Zay no mahatonga antsika tsy tokony hoe reraka dia tonga dia mandeha matory. Ataovy misy fotoana mbola ahafahanao miresaka amin'Andriamanitra tompo journée akrapisy tiako journée bénia miaraka aminao dia mivavaka zao avy amin'ilay lesona nomenao teo mba tsy hisy tahotra ho tafiditra ao aminay mandritry n'izao alina zao. Io mazava be averiko vakina. Tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao. Amin'ny alina ilay izy no miditra. Ny olana raha vao tafiditra ilay tahotra dia ilay zana-tsipika ny lasa mietraika rehefa amin'ny journée. Dikany hoe zana-tsipika flèche
tsy fantatrao ny fiavian'liso rehefa mitsatoka ilay izy vao marary mba hahafahanao miary tenany amin'izany a vavaha amin'ny alina satsia teny eo amin'ny firy fa mivavaha le enao mivavaka ny zava-dehibe fa tsy le heure enao le mahatsapa-tena ametraka ny hoavinao sy ny mombanao ray manontolo araka le tenin'ny pasteur sandratra teo hoe fa enao veloha tena teo afaka tokoa e fa raha tena teo afaka ianao dia hoentiny eo atrehan'i Jesosy isan'andro ny fonao sy ny fiainanao. Halleluja. O Jesosy aza matahotra ozy izy za ihany ty ninina zavatra mety mampatahotra anao esory any amin'ilay zavatra fifantohanao alefaso any amin'i Jesosy. Dia hoana pastera raha sendra avery asa raha sitraky ny tompo ny alanao eo dia manokatra vaovao indray izy aorinany eo. Dia hoana pastera fa raha vao hijoro ohatrany hoe lasa ohatrany hoe pastera sy masina be zany eo ampianarina dia ialany ankizy olana zany olana zany mila mivavaka ao an'izany ny ray aman-dreny mba tsy ho tratra an'izany ny zanaka fa te hitenao ny ankizy tonga manatrika eto mijoroa an' Jesosy fa Andriamanitra niraka namana tsara ho eo aminao, namana mitovy vision aminao, miara-manomana ny fiaviam-papakatra nareo amitié saine, tsy relation toxique izy ny fomba fiteny fa relation tena hoe mety be misy ny sitrapo n'Andriamanitra. Ao ampianarina pastera tsy misy mety tsy misy ao fa Andriamanitra afaka manendry olona, afaka maniraka fa hitahanao ny tompo. Aza vela ho amin'ny tahotra no mandray décision ianao. Taontsika hitsangana anao vavaka anankiray mifanandrivy zany dia miakatra ny liwon'ny zota. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, tiana ho voatahiry ny fanafanao anay. Sotra fa napatsiahivinao tamin'ity takarivo ity fa misosoka amin'ny alalan'ny tahotra ny fanamamatotra. Vavaka ho ny tsiraray avy izay tonga eto amin'ity takarivo ity mba ho afatahotra avy amin'ny fandrenesana ny feonao sy ny teninao ho ianao Jesosy hoe za ihany ity dia aza matahotra. Ny fahatsapahanay, ny fisianao sy ny fanatrehanao miaraka aminay amin'ny andavanandrom-piainanay dia tonga anay andeha tsy misy tahotra, tsy ho diso fanapa-kevitra satria ny fanapa-kevitra rehetra izay raisinao anatina fahataitairana sy tahotra dia ho loza avokoa fa tsy fiadanana. Eny tompo mivery reto anatrehanao izay amin'ny takarivo ity ihany koa mangataka famindrapo sy famelan-keloko ny amin'izay rehetra fanapa-kevitra ny raisinay avy amin'ny tahotra sy fanahiana. Tsarovany koa ny tsiraray avy izay tonga eto tena atsiaro etaeta sy vesatra hivavaka isan-kalina mba tsy ho azo tahotra mandritry ny alina izy sy ny tontolo andro voata journée bénie mandritry ny andro mpiainany. Amin'ny anarana maherin' Jesosy Kristy venina masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Azo tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Laonao tsika ny Andriamanitra irery tsofina ranao avy eo dia miravintsika. Manitra
Fontananao dia sy fisaorana mamy be ho voarain'Andriamanitra ny nahatongavanao teto ankasaon'Andriamanitra ny vavolombelona na melombelona nampaherentsika ny fahafahantsika niaraka teto nitondra ny fiankofantsika sy ny fiderahantsika isaory azy fa nampiteny Andriamanitra ny teny Andriamanitra namangy Andriamanitra manasitrana manafaka indrindrindrindra etao amin'ny fanatrehany dia misy ny fahagagana sy ny valim-bavaka sy ny fahatsarana be dehibe zay ataon'Andriamanitra miampita amin'ny fiainan'ny olona zay mangetaeta fiovana sy ny fiainana misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny nasaribidin'ny fivoriana tamin'ity takarivo ity misaotra betsaka hatramin'ny fotoam-piandohany zany sy hatramin'izao fotoam-pamaranana misaotra ny amin'ny teny misaotra ny amin'ny fanatrehanao misaotra ny amin'ny zavatra rehetra tanteraka sy tomombana teto ho voninahitry sy nahanao rery zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Ray sy nitsotra an'izay tonoana amin'ny anaran'i Jesosy hitanao ny tomboka iaronao ampapirapiratra ny tavany aminao ny tomboka mihindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny tomboka nomenao fiadanana hoy Jesosy aminao aza matahotra za ihany ty avy miaraka amiko manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy voafatotra afaka tsisy tahotra tsy matahotra no avoko matahotra n'Andriamanitra tsy manao teny mampatahotra feno fiadanana satria eo Jesosy enetana ny fiainako enetana ny hoaviko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Sarao ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo amen. Teny Jesosy daholotsika raha pitsonay fotoanantsika raha afaka ianao dia tonga ava manasanao am-pitiavana hanatrika ny fivoriantsika ho amin'ny ampitso.